Muesli, makingeri. Am vidninzatoare armunz, tir chocolat mandarin, B vitamine, succane natural. Muesli! Miarabantsika rehetra indray tombo klasy tombo vavy manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Ria News ny vaovao marina amin'izao alina izao manasana ho ary anaraka izany hatramin'ny farany toy mahazatra ary hetsika nikafana ny fampahalalam-baovao indora loharahantsika ny lohateny. Sy nanaiky ny anatanterahana ny adefitra teo amin'ny governemanta sy ny anteny miram-pirenena androany ireo solombavamboaka 10 amin'ny 20 tonga ny vory noho ny tsy fahampiany ireo mpikambana ao amin'ny Braomaritra tokony hitarika ny fivoriana izay tokony nanomboka tamin'ny 10 maraina. Nitaky ny hanomezana ny taitra sy ny fametrahana fanontaniana ny solombavamboaka Vonay sy Jean Eugène rehefa feno ireo mpikambana tao amin'ny Braomaritra tamin'ny 12 atoandro saingy nolaviny ireo solombavamboaka maro anisany hanomezana ny fivoriana ka nilazany solombavamboaka Joasy Leonor fa tetika efa nomanina ny androany mba iarovana ny governemanta izay tsy manakavaly amin'ny fanontaniana ho apetraky ny solombavambahoaka. Mipetraka amin'ny fanontaniana raha isy ny fividianana raha tsy misy ny teti-bola-panjakana sy mpansinana ny LFR araka ny tapaka ny filakevitry ny ministra Omaly satria tsy misy ny teti-bola ampy hanaovana ny fividianana ao amin'ny teti-bola-panjakana nolanina tamin'ny Desambra 2024 na ny LFI ho ny mpandrindra nasionaly ny HVM arivo rakotovao androany. Tsihivina tokoa fa 570 miliara ariary ny teti-bola natokana ho an'ny CENI ao anatin'ny LFI 13 raha noferana ho 70 miliara ariary ny teti-bola ho an'ny fividianana filoham-pirenena eto Madagasikara amin'ny taona 13 ity raha ny taratasy nalefa ny taleny kabinetra ny fedizina ny Republika ho an'ny masivono vondrona Europeana ny 7 aprily 13 lasa teo. Miparitaka ao amin'ny fokotanana anaty hazo isotry ny afisy mampirisika amin'ny anapahana ny tongotra ireo tratra manao asa rasy ao an-toerana izay fanetana nataon'ireo mponina. Tao anatin'ny herinandro no niparitaka ireo afisy ireo ary noho ny mponina alohan'ny tsy fandriam-pahalemana no mitarika azy ireo anatanteraka ny fametrahana ireo afisy ireo saingy tsy mbola nisy aloha ireo tratra nanao asa rasy tao an-toerana raha ny fanadidina natao. Efa vonona ihany koa miora hitondrantsika ny tsara fantatra mahakasika ny vinavina ny mety ho toetry ny andro amin'ny rahampitso. Mirabantsika rehetra ny tokantrano any izay manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Hofantatsika izao hoe toy indray ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha hoandra pitso zoma fa 7 ny volana Jona taona 2024 sy 2025. Amin'ny ankapobeny dia saika ho tsara ny andro manerana ny faritra maro eto Madagasikara. Hitoetra ny orana tandrifindrahoana kosa eny amin'ny ilany avaratra tsinanany Nosiny saika evadibadika izany toetr'andro any. Andao ary hofantatsika izay mety ho vinavina ny toetry ny andro izay raha ny tapany maraina ho an'ny afoatany no anomboantsika azy dia hitantsika amin'izao fa hibalika ny masoandro ho an'ny afoatany manokana raha toka ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny any fianaratsomany raha ny any Nosy be kosa ary no anohizantsika izay mety ho vinavina ny toetry ny andro izay dia hitantsika amin'izao fa hitoetra ny orana tandrifindrahoana ny any Nosy be ihany ka vinavinaina manodidina ny 13 ka hatramin'ny 14 degré celsius ny maripana raha iverenantsika ary ireto faritra sisa ampiny ireto dia saika hibalika ny masoandro anandrefana sy atsimony Nosiny fa raha ikisakisika ho any any Sainte Marie any dia ahitana orana tandrifindrahoana raha saika ifandimby ny rahona sy masoandro amin'ny faritra sisa ambiny. Toy izay ary raha ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha ny tapany maraina raha ny tapany hariva ary izao no fantatsika ny mahakasika an'izay mety ho toetoetry ny andro izay raha ho an'ny afoatany hatrany no anohizantsika azy dia hitantsika amin'izao
fa mbola itoy izay fiposany biaby masoandro izay raha ikisakarsika ho an'ny any a Sainte Marie any dia saika ifandimbiasany raha hoana siny masoandro izy ny tapany arivo raha ny maripana ambandrindra ary no fantaritsika manaraka dia tazana izany ho an'ny avoatany izay vinavinaina manodidina ny 12 ka hatramin'ny 14 degré celsius ary tazantsika kosa ho an'ny any Mahajangany ny maripana ambondrindra izay vinavinaina manodidina ny 12 ka hatramin'ny 13 degré celsius toy izay ary raha ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha hoandra Pitso Zuma isaorana isika rehetra ary niaraka aminay hatramin'ny farany ary mbola saiko ampanajana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara veloma tompoko. Iverenantsika vetivety ary aloha ireo lohateny. Sy nanaiky ny anatanterahana ny adefitra teo amin'ny gouvernemanta sy ny antenimieram-pirenena androany ireo solombavamboaka 10 amin'ny 27 tonga ny vory noho ny tsy fahampiany ireo mpikambana ao amin'ny bromaritra tokony hitarika ny fivoriana izay tokony nanomboka tamin'ny folora maraina nitaky ny anomezana ny tatra sy ny fametrahana fanontaniana ny solombavamboaka vonay sy Jean Eugène rehefa feny ireo mpikambana tao amin'ny bromaritra tamin'ny 12 folora atoandro saingy nolaviny ireo solombavamboaka maro anisany anomezana ny fivoriana ka nilazany solombavamboaka Joasy Leonor fa tetika efa nomanina ny androany mba iarovana ny gouvernemanta izay tsy manakavaly amin'ny fanontaniana ho apetraky ny solombavambahoaka. Mipetraka amin'ny fanontaniana raha isan'ny fividianana raha tsy misy ny teti-bolam-panjakana sy mpanzinana ny LFR araka ny tapaky ny filakevitry ny ministra Omaly satria tsy misy ny teti-bola ampianaovana ny fividianana ao amin'ny teti-bolam-panjakana nolanina tamin'ny Desambra 2024 na ny LFI ho ny mpandrindra nasionaly ny HVM arivo rakotovao androany. Tsivina tokoa fa 570 miliara ariary ny teti-bola natokana ho an'ny CENI ao anatin'ny LFI 13 raha noferana ho 70 miliara ariary ny teti-bola ho an'ny fividianana filoham-pirenena eto Madagasikara amin'ny taona 13 ity raha ny taratasy nalefan'ny taleny kabinetra ny fedizina ny Republika ho an'ny masivony vondrona Europeana ny 17 aprily 13 lasa teo. Miparitaka ao amin'ny fokotanana anaty azo isotry ny afisy mampirisika amin'ny anapahana ny tongotra ireo tratra manao asa ratsy ao an-toerana izay fanentanana nataon'ireo mponina tao anatin'ny herinandro no niparitaka ireo afisy ireo ary noho ny mponina alohan'ny tsy fandriam-pahalemana no mitarika azy ireo anatanteraka ny fametrahana ireo afisy ireo saingy tsy mbola nisy aloha ireo tratra nanao asa ratsy tao an-toerana raha ny fanadidina natao. Ny vaovao teny anivony antenimieram-pirenena teny no etsika ny kafanany fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Sy tanteraka ny ady hevitra sy ny fametrahana fanontaniana tokony natao ny solombavambahoaka tamin'ny gouvernemanta androany. Ny tsy fahampiany mpikambana ao amin'ny bromaritra hitarika ny fivoriana izay tokony nanomboka tamin'ny folora maraina no nahatezitra an'ireo solombavambahoaka ka nangatahan'izy ireo ny hanemorana ny fivoriana. Fana dia efa ampiaza nefa ny bromaritra tamin'ny 12 tolakandro dia nandany anohizana ny fivoriana hatrany ny solombavambahoaka 10 tamin'ireo 12 izay tonga ny vory. Efa nomanina mihitsy ny fitapitaka natao androany mba hirovana ny gouvernemanta izay tsy manakavaly amin'ny fanontaniana ho apetraky ny solombavambahoaka ho ny solombavambahoaka Joasy Leonor. Tozo Rabefatra sy Andrika Besotra. Tsy mbola nisy solombavambahoaka na iray aza tonga tao anatin'ny efitrano fivoriana androany tamin'ny folora maraina tokony anombohan'ny fionana tao amin'ny gouvernemanta na dia efa tonga tany antoerana aza ny Premier ministre Saint Christian sy ireo ministra 12 tokony hiatrika ny fanontaniana ny solombavambahoaka amin'ity andro voalohany ity. Naharitra 30 minitra ny fiandrasana ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta tao anaty efitrano fivoriana vao nanomboka tonga tsikelikely ireo solombavambahoaka. Mbola nisy fiandrasana 30 minitra manaraka indray vao tonga niditra ny efitrano ny folevitra ny antenimieram-pirenena ho an'ny faritany Fianaratsoa Brunel Razafintsanjofa niaraka amin'ny filohan'ny vondrona parlementaire IRD mpisolon-toerana ny solombavambahoaka Saita Rajoel izay naka ny toerany Papakateny. Efa tonga any zany le vice-président Solazy Ndawala. Atairana ny nandraisan'ireo solombavambahoaka ifandraisan'ny solombavambahoaka tsotra ny toerany Papakateny io izay tokony ataon'ny mpikambana ao anatin'ny bromaritra. Menasaka solombavambahoaka Robertiana vofito amin'ny district na Panafara. Merci monsieur le vice-président. Ity ato-panjakana ity ato-panjakana masina.
ary matona petraka teto hoe bureau permanent hipetraka avy persoara dia tokony hajaina zay premier gouvernement rehetrarehetra miatrika antsika eto ary mpanao gazety rehetrarehetra miatrika antsika eto ka tokony mba ho complet ianareo a bureau permanent miatrika solombavamboaka sy miatrika amin'ny membre gouvernement rehetrarehetra ary mpanao gazety. Androm-panjakana manana maizy azy ty andriamatoa voalohany-hevitra misy 30 anareo mpikambana ao bureau maharitra angamba kosa raha ohatra mianana olana afaka milazo amin'ny député rehetra nareo fa marobe ny te hiakatra amin'ny toerana io afaka manatra fialana nareo azalaina baraka ny androm-panjakana fa tsy mety zavatra ohatra zao kototoa. Rehefa nandeha minitra vitsy nefa ny fanakianana nataon'ny solomam-bahoaka ny fanomezana toerana solomam-bahoaka tsotra ho eny amin'ny perchoir io androany dia tonga nandray toerany mpapakateny ny filoha-hevitra ho an'ny faritany Antsiranana Joseline Raelianta. Avy hatrany dia tsy navela ny solomam-bahoaka anohy ny antso ireo mpitarika ny fivoriana fa nangataka ny amenoana hotely ny bureau maharitra eny amin'ny perchoir ireo solomam-bahoaka na tonga dia foanana ny fivoriana. Asa tonga ity raha sy complet nareo isika mihitsy zany tsy mamiasa ny teny-panjakana sika ty na dia vory ara zahay dia nareo mitarika anay matsatso amin'ny pratika zahay mangataka aleo ajanony aloha aty raha tsy feno telo nareo eny amin'ny perchoir io aleo misy rehefa tena tsy feno ianareo dia aleo misy aravany ty fivoriany ty ahemitra amin'ny andro magnaraka misy rehefa tsy anao eky tsika fa tsy complet nareo bureau permanent ataovy mitsangatana handravana anazy fa aorina ny tsangatana ndao tsika hivory ato eky fa tsika tsy hifanadala avao tsy tonga fivoriana foana nareo bureau permanent olo 4 nareo dia olo 2 avao velo eo. Tamin'ny 12 avy eo no tonga ny kestora voalohany ny solomam-bahoaka Henri Jean Michel nameno isa 3 ny bureau maharitra hitarika ny fivoriana ka avy hatrany dia nanao fiantsonana ny appel ireo solomam-bahoaka tonga ny vory. Mbola nolavy ny solomam-bahoaka indray anefa avy eo io fanohizana ny fivoriana io na dia efa feno aza ny bureau maharitra. Fandaminana ny atao tsika tsy hanao hoe tsy alefa ty programme ty araka ny lalapan'ireny fa zahay député mangataka ny hanemorana an'ity satria efa tsy concentré koa ny androany adiny 2 tsika teto ahemoro ty zavatra tia fa mbola magnana 2 herinandro atsika amin'ny fotoam-pivoriana ka raha hemotratsika hamaray io na afaka hamaray ataotsika ara-potoana fa ny angavianay tompokoa dia ianareo mpitarika tongava mialoha. Ny fahabetsahan'ny ministra anao tatitra kanefa ny fotoana efa taraiky no isan'ny nanaovan'ny solomam-bahoaka Fidèle Razarapiera fanamariana. Ity zavatra ty fanontaniana sy valo raha ny message voaraiko zany nalefan'ny SRP 5 ny isan'ny ministra mandray anjara eo 5 ny ana ny SMS zany tika raha ohatra zany ka zao tsika manomboka mbola misy hoe makatsy makary manao no premier ministre zany mitorenazy melaka matena premier ministre misesy le ministre rehefa avy eo raha zao 133 any faraparika zany vao mahazo fitenena defa tsy amin'ny ora tokony mba ho voaray zany le zavatra tiako atongavana sy le valim-pahatirina mety hitendany gouvernement avy eo hoe balina tsoratra zany. Nilaza kosa ny solomam-bahoaka Vonaitsy Jean Eugène fa tokony tohizana ny tatitra sy ny adihevitra satria efa feno ireo mpikambana ao amin'ny bureau maharitra hitarika ny fivoriana. Hevitra tsy hevitra raha ny antony namelena atsika namelena atsika teo dia ny hoe fitakina bureau permanent ho complet fa complet izy io ahoana tsy kanao aza sina resaka amin'ny famaly ohatran'izany anakany zao miresaka zao ka donc zany ny antony no aza tapahanao aho ny antony anaovantsika azy hoe tsy mahacomplet ny solomamny permanent fa complet nareo zay manana fanontaniany amin'reto membre gouvernement reto. Taorina io dia nirosony ireo solomam-bahoaka ny fanemorana amin'ny fotoana tsy voafaritra io fametraha-panontaniana amin'ny gouvernement io.
Solombavam-bahoaka 520 tonga ny vory androany no andray io fanapa-kevitra tamin'ny alalan'ny itsangatanana io. Fomba fanodiko-donana nataon'ireo solombavam-bahoaka miaradia amin'ny fitondrana mba hiarovana ny gouvernement io fanemorana ny adi-hevitra io, hoy ny solombavam-bahoaka Joasy Leonor. Teny rehetrarehetra reny fe zany hiarovana maro anisa ny fitondram-panjakana izay tsy manan-kavaly, izay atahorana hoe ho hita eto daholo ny fahasahiranana maro samihafa na ny tsy fahaiza-mitantana angambany, izay atahorana hiariary ka tsy niditra tamin'izay adi-hevitra zay. Nilaza mantsy ity filohan'ny voamera ny tombana ho an'ny politika panjakana ity, fa na nitatitra antsolatra nataon'ny mpikambana ao anatin'ny gouvernement aza tsy misy mandiariko ny tokony ho izy. Ny an'ny praiministra indray dia ny asan'ny senino ataony tatitra, hoy Joasy Eleonor. Tsy apelatanako ity ny tatitra nataon'Andriamatoa Prime Ministre dia anisan'ny fanamarihana hitanay atao anatin'izy ity ty nitsipiako menamena ity, asa nataon'ny senia no lazaina fa atao anatin'ny tatitra ny gouvernement. Mikasika ny fakakevitra ny antsoiny senia ny ankolavy rehetra tamin'ny volana marsa 2024 dia mifanontaniana tonga tao an-tsainay rehefa nandinika n'ity tatitra ty hoe tena maleo tena ve zany senia izany sa voabaiko ka ny gouvernement naniraka azy anao an'izany fakakevitra zany matoa tafiditra atao anatin'ny tatitra teboka voalohany point 11 mikasika ny fifidianana tonga dia io ny zavatra hita atao anatin'ity tatitra ity. Ministra 520 miaraka amin'ny praiministra moa androany no tokony anao ny tatitra sy amaly ny fanontaniany ny solombavam-bahoaka teny Tsimbazaza. Efa nosoratana hatrany am-piandohana tao anatin'ny lalàna mifehy dedibolam-panjakana na ny LFI ny vola fanampiana fanohanana dedibola na appui budgétaire $100 izay ho azony Madagasikara avy amin'ny banky iraisam-pirenena amin'ity volana jona ity, ka tsy ilaina intsony ny fanaovana ny dedibolam-panjakana sy pansina na ny LFR raha nitatitra izay navoaka ny filakevitry ny ministra Omaly. No mafisy ny praiministra Tsy Christian Androany io fanapahan-kevitra izay noraisy ny filakevitry ny ministra Omaly io, ary nilazany fa ampy ampiasaina tsara amin'ity taona 2024 ity ny vola efa voafaritra ao anatin'ny tetibolam-panjakana nolaniny parlemanta tamin'ny volana Desambra 2024. Mbola mahatratra 250 isanjato ny tetibolam-panjakana 2024 ihany koa no mbola tsy nampiasaina ho ny tatitra ka ahafahana manao ny asa tokony atao amin'ity taona 2024 ity. Tozora Befaritra sy Andra Besotra. Mitaky fanajanonana ao anatin'ny fotoana voafetra ny fampiasam-bolam-panjakana, ny fandrafetana ny volavolan-dalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana sy pansina na ny LFR ka mety hataraiky ny asa tokony hovitaina amin'izao fiafarana ny fotoam-pitondrana ny filoha Andry Rajoelina izao raha nitatitra ny filan-kevitra ministra Omaly alarobia 7 jona ka antony nandraisana fanapa-kevitra ny tsy hanaovana LFR amin'izao fotoam-pivoriana voalohany anteny mera rotota izao. Nahatratra 27 isanjato raha teo ny tahan'ny fampiasam-bolam-panjakana hatramin'ny 2 jona 2024 teo ka mbola ahafahana manao asa tokony atao sy omena ny androm-panjakana samihafa mandra-pahatonga ny farany taona ny 12 isanjato ny teti-bolam-panjakana izay mbola tsy nokotihana ho ny tatitra ny filan-kevitra ministra. Mikasika ny fandaniana tafiditra ao anatin'ny sokajy PIP na ny projet d'investissement public ho ny filan-kevitra ministra dia mbola ny 10 isanjato ny vola ihany no nampiasaina ka nisy 10 isanjato no izany mbola ahafahana miasa sy ampiasaina hatramin'ny farany taona. No mafisy ny praiministra Tsy Christian Androany ireo fanazavana navoaka ny tatitra ny filan-kevitra ministra ireo. Misy ho izy ny fomba hafa ahafahana mandamina ny volan'ny ministera isanisany na ireo androm-panjakana samihafa raha toka ilaina vola fanampa ny fanatanterahana ny asa isan-tsokajiny. Matsapa ny gouvernement fa azo ampiasaina ny teti-bolam-panjakana tamin'ny taona 2024. Rehefa jerena ihany koa ny fomba fitantanana ny teti-bolam-panjakana dia natsapana fa azo arindra ao anatiny ny teti-bolam-panjakana amin'ny tena 2024 izay mety filana hafa amin'ity taona 2024 ity. Izay no antony manokana natonga ny gouvernement teo ambany fitariana Andriamatoa Republika ihany koa teo anivon'ny filan-kevitra ministra nanapa-kevitra fa tsy asiana ny LFR. Tsy voatery manao an'izay teti-bolam-panjakana sy pansina izay raha teo ny gouvernement ho ny praiministra. Ny LFR ny zavatra azo atao tsy voatery tsy maintsy atao ary ny fatana hoe fa azo ampiasaina tsara ny teti-bolam-panjakana amin'ny taona tia no natonga an'izay fanapahan-kevitra zay filana manokana maro samihafa dia fanitsina ao anatin'ny teti-bola ihany no atao mahakasika an'izay.
mikasika ny vola fanampiana fanohanana teti-bola na ny appui budgétaire za tapitrisa dolara izay andrasina avy amin'ny banky iraisam-pirenena amin'ity volana jona ity dia efa nosoratana tao anatin'ny lalàna amin'ny feny teti-bola-panjakana na ny LFI hatrany am-piandohana ny mikasika izany ka tsy ilaina fanovana ny lalàna intsony ho ny tatitry ny filan-kevitra minisitra. Notsindrin'ny tatitry ny filan-kevitra minisitra ihany koa fa takin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI mandritra ny fanaovana ny LFR ny tokony amin'ny fanarahana ny tany arikarena eto Madagasikara amin'ny fizotry ny arikarena faobe aty Afrika sy maneran-tany. Izany anefa dia tamihiba ankehitriny ka hitarika fianany ny vinavina ny vola hiditra sy hivoaka ho ny filan-kevitry ny minisitra. Tsevana fa misy ihany koa ny famatsim-bola $3.3 tapitrisa ho azon'ny Madagasikara avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena amin'ity volana jona ity raha ankatoavy ny filan-kevim-pitantana ny FMI ny fifampirarahana amin'ny FEC andihan'ny faefatra na ny 4e revue ny FEC izay notanterahany iraky ny FMI teto Madagasikara ny rome hatramin'ny 12 Mey lasa teo. Fa tsy voahaza ny tokony hisy ny fahazon-dalana avy amin'ny antenne-mera na ny autorisation parlementaire amin'ny fampiasana ny volam-panjakana amin'izao fanapahan-kevitry ny gouvernemanta tsy hanao teti-bola-panjakana asipantsiny na ny LFR izao ny mboka Joasy Léonore Androany. Tsy misy ihany koa izy ny antsoina hoe sincérité budgétaire satria misy vola tsy mazava ampiasain'ny fanjakana izany amin'izao ahafahana manao ny asa voalaza fa mbola tokony atao kanefa tsy hisy ny fantsina ny teti-bola-panjakana io. Ny lalàna fehizoro mifeny teti-bola-panjakana mihitsy anefa tokony anovana an'io LFR io ity sombavambahoaka ny GPR ity. Nilaza kosa angilany sombavambahoaka Rodin Rakotomanjato fa manamafy ny tsy fananany fanjakana vola hoentina miasa izao tsy fanaovana ny LFR izao. Mbola itojo rabefaritra sy andrabesotra. Tsy mbola nisy tato anatin'ny 80 taona izany fitondram-panjakana tsy nitondra ny teti-bola-panjakana sy pantsiny teny amin'ny antenne mera-pirenena izany ho ny sombavambahoaka Tim Rodin Rakotomanjato. Tsy nisy zany tao anatin'ny 80 taona vao misy zany. Zay dia zaho rehetra hita tao anatin'ny 80 taona miseho daholo. Aiza nisy zany fitanana tsy LFR zany, misy LFR dia misy LFR. Inona ndraiky tsokasa. Inona zany ny asany hoany an'ina dia tena hita misy zava-baky tanteraka rehefa inona ny asan'ilay vahoaka. Tsisy vola zany na karama zany afaka roa volana inona ny asany. Ray volana sy tapa fa tsy roa volana koa. Dia inona zany nanaovana an'io. Inona dao ny zavatra hisy eto. Fa zay zavatra misy. Zay moa zany dia hoe nanahirana izy hoe zavatra tsy atao anatin'ny 80 taona dia io izy io. Zavatra tsy hain'ny olona rehetra raha ampianarina azy tao amin'izao fotoana. Apetraka ny lalàna fehizoro mifeny teti-bola-panjakana nefa ny tokony anaovana ny teti-bola-panjakana sy pantsiny na ny LFR io ho ny sombavambahoaka Joasy Léonore. Tokony hisy LFR raha ny lalàna fehizoro mifeny teti-bola-panjakana. Misy an'ireny fanazavana ireny tamin'ny tatitra nataony fivorian'ny filan-kevitry ny minisitra izay nitanterahana omaly. Fa ny zavatra mipetraka rehefa ikirakira vola-panjakana dia tsy tokony hisy ny atao hoe autorisation parlementaire. Misy filazana ny anatiny tatitra ny lazainy avy any amin'ny filan-kevitry ny minisitra iny fa misy ny vola ary azo ampiasaina, azo amboarina, anaovana transfert sy ny karazana anaovana aménagement de crédit. Misy fetran'izany zavatra zany voalohany indrindra. Io ihany koa ny tsy fanajana ny tokony angatahana lalana any amin'ny antenne mera na ny autorisation parlementaire amin'ny fampiasana ny vola-panjakana hoy Joasy Léonore. Raha vakitsika ny any anatiny ny tatitra iny dia misy mampiahiahy ihany hoe misy volana eo fa mbola azo ampiasaina dia prouve zany fa tsy mipetraka le sincérité budgétaire tao anatin'le teti-bola izay lanina tety anivon'ny antenne mera tamin'ny farany taona lasa satria raha ny tokony izy tokony efa mipetraka daholo hoe vola tao inona, vola makaiza ny sora-bola ao anatin'ny teti-bola-panjakana fa tsy hoe misy vola atao tahiry dia izay ampiasana azy avy eo ka izay zany ny olana ngeza be ny tsy fanajana le autorisation parlementaire zany hoe autorisation miangaty amin'ny antenne mera-pirenena izay solotena vahoaka malagasy tompony vola-panjakana io fa dia ny fanjakana manao zay saim-patina ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Tsy nisy nety nitondra faneho-kevitra mikasika io fanapa-kevitra ny filan-kevitra minisitra tsy anisy LFR io moa ireo sombavambahoaka ao anatin'ny IRD.
Fafiniavana sy ametraka ny mangarahara amin'ny fitantanana ny volam-panjakana no ataon'izao fitondrana amin'izao fotoana izao izay nanapa-kevitra ny sy hanao fanisiana ny teti-bolam-panjakana na ny LFR ho ny mpandrindra nasionaly antoko HVM rivo rakotovao androany. Inina fena amin'ny solombavam-bahoaka izay solotena ny vahoaka mantso ity mpandrindra nasionaly antoko HVM ity ny mangarahara amin'ny fikirakirana ny volam-panjakana. Tsy tokony hijanao fomba fanao fotsiny ny fanisiana ny teti-bolam-panjakana fa tsy maintsy atao mba hifanajana lalàna satria tsy maintsy misy ny fanakisahana volam-panjakana araka ny fanazavana izay nentina tao anatiny tatry ny filakevitry ny minisitra Omaly. Mendrika Zavatra Tsima sy Ansa Rakotondray. Tsy ametraka ny mangarahara amin'ny fitantanam-bola na ny transparence budgétaire ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao mahatonga indray ny fanapa-kevitra tsy hitondra fantsiana ny teti-bolam-panjakana araka ny tatry ny filan-kevitry minisitra Omaly ho ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM rivo rakotovao androany. Mbola betsaka mantsy rano nambarany ny fanovana mila entina ao anatin'ny fampiasana ny volam-panjakana ka tsy tokony ho amevana ny fanisiana izany. Tsy te hanao transparence budgétaire indray ny fitondram-panjakana. Izay angamba ny afaka tena amezana azy satria raha misy ny fanovana lehibe ao ny tsy fampinana ny tsy fampiasana an'izay vola efa ao anatiny dia tokony mila rectification zany ka lalàna io. Marina fa misy ireo texte réglementaire azo ampandehanana an'izany fa tsy dia fomba mampanao zany satria mahatonga ny non transparence ny exécution budgétaire. Zay angamba ilazana azy tsy mazava intsony tsisy mangarahara ny fomba fa avy any amin'ny ministère anankiray bataina makary amin'ny CENI na batainao makany amin'ny présidence. Maninona ny afenina ny vahoaka malagasy, mahafenina ireo solotena ny vahoaka malagasy izay anazavanao an'izany politika izany ka ahafahanao manova ilay lalàna ny fomba tany dia mbola manamafy izany fa tahitatana ao anatin'ny jadona ny fitondram-panjakana. Mbola fanontaniana mipetraka amin'izao fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana izao ihany koa hoy rivo rakotovao ny mahakasika ny teti-bola ho an'ny fividianana. Fanontaniana lehibe mantsy hoe ahoana ny vola ny teti-bola hoentina anaovana ny fividianana satria ny LFI tsisy. Hitako amin'ilay tatitra nalazainareo teo zao dia hoe be da be ny ambola ny ministera any mbola kely ny volana ampiasaina azo ampiasaina amin'izany fa anatin'ilay teti-bola anie tsy misy ka bataina ve zany tsy atao ve zany no autoroute fanaovana fividianana ve zany le izy azo apetraka re zany fanontaniana zany ajanona ve zany ny fampianarana fanaovana fividianana sa inona anao zany zay ny le mangarahara zay le sincérité budgétaire zay ny exécution budgétaire ka za dia mbola manama foana amin'ny lafiny ara-politika tena mbola miondrika ao ambany tsy fanaran-dalàna tsy te hanana mangarahara tsy te hampafantatra ny olona ny fanjakana amin'izany fitantanana ny volam-panjakana zany. Nanamafy moa ity mpandrindra nasionaly ny HVM ity fa tsy fahombiazana hatrany hodika ny fihetsika izao fitondram-panjakana izao amin'ny fitantanana ny firenena. Lafim-baovao hafa kosa indray tsy mahantra fa nampahantraina ny firenena ho nisy solombavam-bahoaka sy teny Randriana Solonyaiko androany nandritra ny fionany tamin'ireo vovona ny Ray aman-dreny tao Fianaratsoa. Nambarany tamin'ireo Ray aman-dreny fa izay indrindra no nampirehitra ny ampopony te hanarina ny firenena. Misy afo ao am-po te hametraka ny fitsinjaram-pahefana izay tsy vitan'olo tokan'izany ary misy zavatra maro tokony tandremana ka anisan'izany fanajana ny Ray aman-dreny hoy sy teny Randriana Solonyaiko androany tany Fianaratsoa. Nantsiprian'izay vaovao izay ary. Fionana roa sosona tamin'ireo Ray aman-dreny ao Fianaratsoa no nataony siteny Randriana Solonyaiko niaraka tamin'ireo ekipa ny Havatoro androany maraina. Niaona tamin'ny vovonany Ray aman-dreny avy ao Bedambo sy mahatsiatra izy ny maraina teo ary nitoa tamin'ny fionana teo amin'ireo Ray aman-dreny avy amin'ny faritra enina ao Fianaratsoa izay ahitana ny Vohibato, Lalangina, Vangaindrano, Vatovavy. Nandritra io fionana io nanamafisany solombavam-bahoaka sy teny Randriana Solonyaiko ny ampopony vonona hanafitra ny firenena satria efa tena latsaka ny katereny Madagasikara raha ny nambarany tamin'ireo Ray aman-dreny. Marina fa fanarenana ny firenena fananganana indray le firenena no antopisian'ny fivorontsy fa le mahazanaky ny grand sudunité ny tena zava-dehibe. Tsy mahantra ihany koa fa nampahantrany Madagasikara ka izay no nanome rispo amin'ny fanarenana ny firenena hoy sy teny Randriana Solonyaiko tamin'ny fionana tamin'ireo Ray aman-dreny tao amin'ny Grand Sud ireo. Fahatsapana hoe tia misy firenena politika izay fantatra loatra tokony amin'ny toerana izao raha
mitety any Madagasikara zahay dia nahasapanosy hoe kanto manan-kare i Madagasikara fa ny olana dia tsy mahantra fa nampatsaina izay no nampirehitra ny ampito andeha misangana hanao zavatra fantatro hoe tsy mora fa izay courage zay no manampy andeha anarina ny fiainana. Resy lahatra ireo olobe fa hanolotarana amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara amin'ny alalan'ny fitsinjaram-pahefana tena izy isiteny ny Randriana Soniaiko. Nampiseho ny fahavononana ihany koa ireo ray aman-dreny mitambatra ao amin'ny vovonana Grand Sud Fianarantsoa Toliara fa tokony ho anjaran'ny zanaky ny vovonana no hitondra ny Madagasikara. Tsy vita nefa izany raha tsy misy ny fangatahan-tsodrano izay soatoavina lehibe tsy azo hidivirana ho isiteny ny Randriana Soniaiko. Ny tolakandro teo kosa dia nitoita amin'ireo ray aman-dreny ny tanan-draikitra ambony teo aloha ny fiaonana. Isan'izany ny Pastera Valtera, olona teo aloha, ny solom-bava-mahoaka Simon, Dr Jean Natalie ny kabinetra ny université. Nanambara ihany koa ireto ray aman-dreny ao anatin'ny faritry Mantsiatra ambony mivondrona ao anatin'ny fikambanana fitambolany ela fa vonona amin'ny fandraisana ny Miavatoro ao Fianaratsoa. Fa tsy misy ny rispo politika ny mpitondra izay mifandimby amin'ny fampiarana ny fitsinjaram-pahefana hoy Solofa Rasoarao Natalie General ny CEDS. Tsy tokony hisy olana kosa ny fanomezana esaky ny district ahafahana mampandroso raha ainy mitantana azy hoy Orlando Robomanana Natalie General ny tahirim-bola mpanjakana teo aloha. Tokony hisy ny fitsinjarana ny oety manana mba hisy ny fitsinjaram-pahefana raha ny nambarany Androany taorian'ny ady-hevitra momba ny fitantanam-bola momba ny fitsinjaram-pahefana izay nokarakarain'ny andiany fahasimby amin'ny folo ao amin'ny CEDS. Nomena Ravaoarivony sy tokony haina Randrenjatovo. Efa voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana ny momba ny fitsinjaram-pahefana raha nambary ny Solofa Rasoaraona izay tale General ny CEDS Androany. Ny rispo ny mpitondra ny fanesy teto amin'ny firenena hoy izy no tsy misy amin'ny fampiarana io fitsinjaram-pahefana io. Le décentralisation dia efa voasoratra ao anatin'ny constitution efa misy fa ny volonté politique no tsy nisy teo amin'ny mpitondra sesy. Nanamafy ihany koa i Orlando Robomanana izay nitana ny toerany tale General ny tahirim-bola mpanjakana teo aloha fa fahavononana ara-politika ny fitsinjaram-pahefana. Tokony arahana fitsinjarana ny oentimana izany fitsinjaram-pahefana izay raha nambara ny Atrany. Io izy no tena mbola lesika eto amin'ny firenena amin'ny fampiarana ny fitsinjaram-pahefana. Amiko dia resaka volonté politique na tena hoe tena fanapahan-kevitra matotra hoe tena ho atao tokoa le fitsinjarana fahefana tena izy sy tsara lanja dia alefa ny fahefana indrindrindrindra amin'ny resaka fampandrosoana ifotony ny ara-tsosialy ny ara-toekarena eo ihany koa ny ara-kolotsaina dia alefa ny vola avy aty amin'ny fohibe zany dia mba amboarina koa ny vola miditra eny fotony zany na amin'ny alalan'ireny ataontsika hoe impôt locaux na ny amin'ny alalan'ny atao hoe recette non fiscale. Nambara ny tale General ny tahirim-bola mpanjakana teo aloha ity ihany koa fa mivangongo eto amin'ny fohibe ny fahefana manapa-kevitra amin'ny tetikasa ovatsiana. Tsy tokony olana nefa raha nambarany ny fahafahana mamatsy vola ireo district amin'ny fampiarana io fitsinjaram-pahefana tena izy io. Ny hitako azy dia ohatrany misy mitanila satria mivangongo aty amin'ny fohibe ny fahefana manapa-kevitra ny amin'ny hoe tetikasa manahoana no hovatsiana ary mivangongo aty koa ny oentomanana araky ny teti-bola zany. Araka izany voalazako teo zany dia tsy hitako mihitsy izay tokony tsy hanatanteraka an'izany raha mahitsika no mifehy ny teti-bola aty amin'ny fohibe dia alefa makany amin'ny faritra zany ary ny mahafaly ahy dia lasa ataoko hoe maharesy lahatra ny candidat rehetra ary indrindrindra sasasany izany fitsinjaram-pahefana zany ary raha misy manome sosikevitra dia ny sosikevitra rehetrarehetra neny tokony hitambatra dia manome vahaolana sy ataoko hoe programme de réforme tokony ho atao. Nisy moa androany ady-hevitra nokarakarain'ny CEDS izay nampitondran'izy ireo ny lohahevitra les défis budgétaires d'une décentralisation équilibrée, le cas de Madagascar izay nentiny tale General ny tahirim-bola mpanjakana teo aloha Orlando Robomanana.
Efa vavanavoaka ny ministeran'ny kolotsaina ny ametraka ny olony ministera ho akamarony ao amin'ny fitantanana ny ofisy-pirenena momba ny zon'ny mpamorona ho ny mpanakanto Jojoby androany. Efa fantatra ho izy fa nisy ny toromarika nomenan'ireo mpifidy tao anatin'ny fividianana floan'ny filakevim-pitantanany Omda ny talata lasa teo fa i Francis Razafiarson izay solitenan'ny ministeran'ny kolotsaina no fidiny maro anisa ao floan'ny filakevim-pitantanany ity ofisy izay misana ny zon'ny mpamorona ity saingy nilaza i Jojoby fa tsy ilavo lefona ny mpanakanto raha misy zavatra tsy mety kasain'ny ministeran'ny kolotsaina atao ao anivon'ny Omda. Mendrika Razafitra Tsima sy Anzarako Tondray. Voafidy indray ho floan'ny filankevim-pitantanany Omda na ny ofisy misahana ny zon'ny mpamorona i Razafiarson Francis na i Francis Turbo. Ny talata 4 Jona 2024 natanterahana ny fivoriana ara-potoana voalohany ho an'ny filankevim-pitantanany Omda amin'izao tao-pikatroana vaovao izao ka nanaovana ny fifidianana ihany koa. Tamin'ny isam-bato 1.10 tamin'ny 4.10 nandrosa-bato naalana ny Francis Razafiarson izay tale jeneraly ny kolotsaina am-perinasa eo anivon'ny ministeran'ny kolotsaina. Efa fantatra mialoha ny olona olaniana floan'ny filankevim-pitantanany Omda hoy Jojoby izay mpikambana eo anivon'ny filankevim-pitantanana androany. Efa nare zahay fa talohan'ny fivoriana hoe i Francis Turbo no ilatsaka eo ny ray ny ministera ary ny solon-tegna mpanjakana voatendro agnatin'ny filankevim-pitantanana dia efa nahazo baiko na nahazo teny hoe ianona no fidina. Tao anatin'ny ndrotsaka ofidiny ihany koa i Jojoby raha nambarany hatrany. Efa floan'ny filankevim-pitantanany Omda tamin'ny feptom-piasana teo aloha kosa i Francis Razafiarson izay tsy naompy tamin'ny fitantanana raha nambarany Jojoby. Zaho any mba nifidy azy tamin'ny taloha tamin'izay za ny hevitro hoe olona afaka mibisibisika amin'ny ministry ny kolotsaina ty zandrinay Francis Turbo ty nofidiray izy tamin'ny taloha. Tonga tao moa izy zany de nagnatanteraka zay tenen'ny mpagnefa azy ny vokatra hita ny korontagna ny Omda tsy nahazo vola ny mpiasa ny Omda izay miankina izay mitavandra karama avy amin'ny tetibola maleo tegna ny Omda tsy nahazo karamany. Efa ina ihany koa nefa hoy Jojoby ny aombiaza ny lalàna efa nolaniny ny solom-bavam-bahoaka tamin'ny fivoriana ara-potoana farany teo momba ny lalàna mifeny zon'ny mpamorona na dia efa tsy nankasitrahany avy amin'ny ministeran'ny kolotsaina aza. Tolo-dalàna izay isany nirakitra ny fialany Omda eo ambany fiahin'ny ministeran'ny kolotsaina raha ny nambarany. Izahay zany miahiahy ihany satria nahare feo izahay hoe ataon'ny ministera ny tsy ahatafita io lalàna efa lany tegna amin'ny antenimieram-pirenena io ary isany notenenindreo tamin'izay hoe ataony hevitry ahamaro anisa ny olona pomba ny ministera ao amin'ny filankevim-pitantanana mba ho afaka amilvily zany mba ho afaka amingana io lalàna io. Tsy lavolefona nefa hoy Jojoby ireo mpanakanto maro anisa miaraka aminy malona izay ambara no tsy mety. Izahay tsy lavolefona ne ary raha manao zavatra heverinay fa tsy rary ny ministera na ny filohan'ny filankevim-pitantanana dia ahitanay izaho rery no ao agnatin'ny filankevim-pitantanana ny Omda izaho rery fa maro ny ao andamosiko ary na dia izaho rery ara efa afaka manao zay heveriko fa rariny. Tokony ho amin'ity fivoriana ara-potoana ny parlemanta amin'ity volana Jona ity no andanina n'ity lalàna momba ny zon'ny mpamorona ity eny amin'ny anteny mirandoolona. Ivadika lafim-baovao ny trangam-piarahamonina kosa indray isika miparitaka manerana ny elakelan-trano amin'ny fokotanana isotry ny afisy mampirisika amin'ny anapahana tongotra raha misy ny tratra izay manao asa rasy. Fanairana ho samy mailo sy anjovonjo no misoratra amin'izany. Tao anatin'ny fanadihadiana natao no nanambaran'ireo mponina fa ny mponina leo tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny fokotany no manaparitaka an'ireo afisy ireo raha toka ny laza kosa ny teo anivon'ny fokotany fa tsy mahafantatra an'izay nametraka an'ireo afisy ireo izay efa nisorona saingy mbola miverina ihany ho iatran'ny se fokotany androany. Nanao manjay fanadihadiana izay inambinina raveolarson sy tokony aina kandrianjatov. Samia Mailo, misy indray ireo olona izay mitady hamakitrano amin'ny alina koa Samia Mailo, tsofiny sifle na miantso vonjeo, aza sina fitserana izay tratra, tapao ny tongony,
io afisy io no miparitaka eraky ny rindrina andrinjiro elakelatrano fametrahana afisy izay vita soratra amin'ny alalan'ny solosaina mihitsy ary miparitaka eraky ny tanàna amin'ny afaritry ny fokotany anaty azy sotry. Tao anatin'ny herinandro mahery no niparitana ireo afisy ireo ponina leo amin'ny tsy fandriam-pahalemana miverimberina ireo ny olona monina eny anaty azy sotry ka io no miteraka ny famoana ny afisy hoy izy ireo. Efa tiseran'le vahoaka mihitsy izany mahatonga an'io ty zay mpangalatra eto zany ka hoe tsarotra eto satria ty zany lalana mpandehanan'ny mpangalatra ty eto aminay ty zay tsarotra eto zany de tonga de zay moa ny sazy miantsa azy tena zay mihitsy ohatran'le polisy eto aminay zany tsy miraharaha hoe tena fitandriamana mihitsy le mandrary le vahoaka indray zany miady tena manendrika mpangalatra. Toa saika miombina amin'io fanaovana fitsaram-bahoaka io avokoa ireo ponina izay nanaovana fanadihadiana androany saingy atao anatin'ny herinandro niparitana ireo afisy ireo tsy mbola nisy ny tratra hoy ny ponina izay nanaovana fanadihadiana androany. Efa trop zany matoa hoe tsy asiana fitserana tsony fa zay tratra dia tapahana hatramin'ny tongony dia mbola tsisy. Mety ho isy ve zany raha ohatra ka hoe mety ho isy rehefa mahatratra. Tena makatoa an'izy eko zay le bandy eto tanàna zany makatoa an'i daholo satria le ratsy le mpiaramonina amin'le tanàna. Miatra avy hatrany ny sazy raha toa ka misy ireo tratra hoy hatrany ny ponina ambaran'izy ireo ihany koa mantsy fa saika efa mitondra fitaovam-piadiana avokoa ireo mpanao ratsy izay mampitondra afaisana ireo ponina. Ratsy le mpiaramonina amin'le tanàna tena mamono mihitsy izy zao atoato zay ngenina tonga n'io afisy mipetaka satria zany le mpangalatra tonga de mamono anao indray izy indray raha mamono anao sady izy moa mitondra antsy marantsa tsisy basy fa mitondra fitaovam-piadiana izy zalahy zany mangalatra. Le misy moa ry zalahy ao anatin'le embouteillage zany ao anatin'le embouteillage izy zany mangalatra de mitsoka elakelatrano izy de le izy tafatsoka amin'ny elakelatrano moa zany tsy tratra fa zay tratra moa zany tonga de manefa tena mipaby an'io sazy miantso. Ireo ponina no nametraka io afisy io ny lehibe ny fokotany izay no hamariny fa sarotra ny anakana ny olona tsy ametraka ireo afisy ireo. Tsy vo izao efa matetitetika amin'ilay hoe mpanantanana ny olona mba tsy sangy mpangalatra sy mpanao ratsy na ny mpanendaka ary matetika misy soratra ataon'ny olona ohatran'io mba iraisan'le ponina inona zany satria tena efa mijaly ny olona amin'ilay tsy fandriam-pahalemana matetika dia matetika misy mametaka foana reny afisazy reny ho anay moa sarotra ho anay ny hiditra na anakana ny olona tsy hanao an'izay satria manany heviny io izy amin'io mety ho fampitahorana mety tena hoe fampiarana fa ny hoe fatezeram-bahoaka zay ngamba no mety hoe efa misy satria enjakenjana koa le hiaran'ilay tsy fandriam-pahalemana. Efa nalany fokotany sy ny andro masom-pokon'olona ireo afisy ireo saingy mbola naverin'ny olona amin'ny fokotany anaty azy sotry ihany ho hatrany ny fokotany. Fa manomboka ny 12 tapitrisa ariary ny sarany fanofana kibo hitondra vokana ny mère porteuse izay manomboka mahazo vahana amin'izao ary isan'ny maro amin'ireo no manao an'io asa io amin'ny alalan'ny tambazotra an-tserasera Facebook raha ny fanadihadiana androany. Roa tapitrisa ariary aloha rehefa mipetraka ny zaza ao an-kibo raha nambaran'ireo vehivavy mpampanofa kibo izay nanaovana fanadihadiana ary ny 10 tapitrisa ariary kosa no raisiny izy ireo rehefa teraka ny zaza. Fifanarahana ara-taratasy no atao amin'ireo mpivady izay manana fikasana ny ampitondra voky io ary ireo tompon'ny zaza no miantoka manontolo ny fiainan'ny vehivavy mpitondra voka mandra-paterany araka io fanadihadiana izay natao androany io. Mikaela Andry Anjaka sy Anja Rokotondray. Efa tamazotra mihitsy ny fitadiavam-bola amin'ny alalan'ny mère porteuse any anaty tamazotra serasera. Misy mihitsy aza amin'izao ny pejy anatin'ny tamazotra serasera izay mampiseho ny fampiasana vehivavy hitondra voky io. Tao anatin'ny fanadihadiana natao androany no nahafantarana fa amin'ny alalan'ny fampidirana ny sela ao anatin'ny vehivavy amin'ny alalan'ny teknika mpampitondrana voka no anaovana azy ary efa misy mpitsabo mahafehy izany eto Madagasikara. 5 volana tapitrisa no anantaterahana izany.
ho an'ny any frantsa manomboka amin'ny €10 ny vola alohan'ireo mpivady amin'ny fitadiavana mère porteuse ary hafa ny vola aloha amin'ny mpitsabo manao fécondation in vitro izany hoe manodidina ny €700 any hoany vao mahavita mametraka vovoka amin'ny alalan'ny in vitro. Misy amin'ireo firenena hafa ihany koa no efa tafiakatra hatrany amin'ny $10,000 any ny vola aloha amin'ny fitadiavana vehivavy mpampanofa kibo. Misy ny fitsirihana ara-pahasalamana atao mialohan'ny fitondrana vovoka io amin'ireo firenena izay manaiky ny fanatanterahana ity fomba iray ity. Saika tsy voafatry ny lalàna amin'ny firenena ny ivelany mantsy ny fanatanterahana ny fanofana kibo io. Ho an'ny eto Madagasikara kosa, araka ny fanadihadiana natao tamin'ireo mpampanofa kibo hitondrana vovoka ireo, manomboka ny 12 tapitrisa ariary ny saran'izany fitondrana vovoka amin'ny alalan'ny mère porteuse izay. Efa voafaritra amin'ny fifanarahana hoy ny vehivavy iray mpampanofa kibo izay nanaovana fanadihadiana fa ny 10 tapitrisa ariary no aloha rehefa teraka ny zaza ka voarahin'ireo izay mila izany. Le izy 60 millions 10 millions amena rehefa le vao mipetraka le zaza dia ny seconde rehefa teraka dia le izy asina taratasy ohatrany hoe mifindra trano zany. Dia izy no mikarakara anao amin'izay fotoana izay? Tsy maintsy hoe misy olona manaraka zany mitady ankizy. Dia izay no miantoka? Ie. Saika ireo mpivady izay tsy miteraka saingy maniry zanaka no miditra amin'ny fitadiavana mpampanofa kibo ahafahana miteraka io raha ny fanadihadiana natao ihany. Anjaran'izy ireo noho izany no miantoka manontolo ny fiterahan'ny vehivavy mitondra vovoka io. Tafiditra ao anatin'izany hatramin'ny fiantohana ny fahasalaman'ny vehivavy mampanofa kibo be voka hatramin'ny sakafo sy ireo kojakoja ilaina rehetra ka mety misy ifandraisana amin'ny zaza ao an-kibo raha ny fanadihadiana natao hatrany. Ambaran'ireo nanaovana fanadihadiana fa manomboka amin'ny 9 tapitrisa ariary ny vola aloha amin'ny mpitsabo manatanteraka ny fampitondrana vovoka io raha ny fanadihadiana hatrany. Ho an'ny eto Madagasikara mbola vitsy raha ampitaina amin'ny any ivelany ny vehivavy mampanofa kibo io. Fa olona misafity no nampidirina amponja vonjimaika ny zoma lasa teo rehefa avy niakatra fampanoavana no ny alatra zaza miisa roa izay vavy sy lahy tao amin'ny hôpitaly ny CHU maternité be Felatanana ny alakamisy lasa teo raha ny nambaran'ny sampana fikarohana eloka be vavy. Ankoatran'ireo 7 mianadavoroa ireo dia olona iray hafa no nahazo fahafahana vonjimaika rehefa avy nandalo fampanoavana ny zoma lasa teo. Fantatra fa rasazy efa niasa tao be Felatanana ny iray tamin'ireo vehivavy ireo saingy kosa efa voaroaka tamin'ny asany raha ny fanambarana hatrany. Raha ny fantatra dia tratra Ambodiomby teo ampivarotana zaza mianada alatra io rasazy io tao anatin'ny fanadihadian'ny Gendarmerie eo anivon'ny fikarohana eloka be vavy. Zaza mianada kely izay samy hafa ray aman-dreny no namidiny saingy nolazainy fa kambana. Tsy zaza teraka tao amin'ny hôpitaly CHU maternité be Felatanana ihany koa ireo fa tany amin'ny ivelan'ny hôpitaly saingy napetraka tao ny andran'izay mpividy azy raha nitatry ny vaovao. 9 tapitrisa ariary no namarotan'izy 7 mianada ireto an'ireo zaza ireo raha ny vaovao avy amin'ny Gendarmerie Pirenena. Tsy tao amin'ny hôpitaly CHU maternité be Felatanana kosa no nitranga ny alatra zaza roa izay nahavoaroa rasazy sy mpiasan'ny hôpitaly ary tsy rasazy eo amin'ny hôpitaly be Felatanana raha ny fanamarana izay navoaka ny CHU maternité be Felatanana. Lafim-baovao ny fanatanjahantena kosa indray efa nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana Jona ny fampivondronana farany ho an'ny fanazarantena amin'ny mpilalao anatin'ny Ankoay izay ekipa nasional'ny basketball latsaky ny 7 taona izay hiatrika ny fiadina ny tompon-daka maneran-tany. Ny mpilalao Amerikana sy Liban ary Slovenia no ekipa iray vondrona amin'ny Madagasikara izay isan'ireo ekipa enjana amin'ny fifaninanana ho ny mpanazatra ny Ankoay. Mpilalao farany ao anatin'ny Ankoay mbola songa eto Madagasikara i Sydney izay mbola any Frantsa amin'izao raha ny nomary ny mpanazatra androany. Nambina Ravelo Arsensi tokony aina Randrenjatov. Amin'ny alatsinainy 12 Jona izao no hanainga azo an'i Serbia anantanteraka ny lalao fitsapana ho fanomanana ny Coupe du Monde ho an'ny taranja baskety latsaky ny 17 taona ny Ankoay ny Madagasikara raha ny fanadihadiana natao androany.
Aorin'izay vao miazo any Hongrie ireo hoy ny mpanazatra. Misedra olana materialy nefa ireo ekipa izay tokony efa ampiasany bolo lalaovina amin'ny fiadina ny tompon-daka maneran-tany hoy hatrany mpanazatra. Raha-pitaovana aloha zany tena hitako hoe goavana be andresaka baolina ohatra zao tokony efa mizatra amin'ny baolina molitaine. Ny kianja somary malama kely any leo amin'ny petit palais de ny resaka ataontsika hoe matériel électronique reny zany efa tokony mba complet satria ireny nge ilaina ny fanazarana an'ireny mba tsy hovahiny amin'ny mason'ny mpilalao no mahita an'ireny rehefa tena tonga tokoa ny tena tokoa zany. Manana tsirairay ny mpilalao fa tokony efa mba mitovy amin'le baolina molitaine zay baolina officialy lalaovana any Hongrie de tokony fanlalao baolina molitaine zany zay. Na izany aza efa niatrika ny fanazarantena indro isan'andro ireo mpilalao fanomanana hoy ny mpanazatra. Mazana io fanazarantena io any malagasy izay voasambany no handray anjara amin'ny lalao raha nambarany mpanazatra voalohany hatrany. 1 ambin'ny 10 amin'ny mpilalao 2 ambin'ny 10 no efa eto an-toerana nanomboka tamin'izay fanazarantena zay ankoatran'ny Sydney zay mbola any Frantsa amin'izao fotoana zao. Fanantenana tsy maintsy misy satria matoa manomantena ianao zany de misy fanantenana zava-dehibe ho anay zany ny ataon'ny fédération na zesorina etona nandefanay ny fanatany Frantsa nandritra ny 3 herinandro. Mitoy izao zavatra zao dia samy vonina samy manantena vokatra tsara satria nisy ny fanomanantena izay natao mbola misy koa izy amin'izao fotoana zao mbola hisy koa no ataon'ny Serbie alohana hiatrehana ny tena mondial tena izy. Mbola ny Amerikana ihany no tena kalaza isan'ny andrasan'ny Madagasikara ny ifandonana azy. Raha anatombola misy atsika aloha dia mazava azy fa ny USA angamba no ataontsika hoe favori fantatsika tsara zany hoe Amerikana eo amin'ny lalao taranja basketball zany. Ry zalao Slovénie madiny ataontsika amin'ny hoe pays de l'Europe de l'Est efa zatra ihany koa mandray anjara amin'ny zany fiadinan'ny tompon-daka eran-tany zany. Isika zao no voalohany voasambany andray tovy amin'izay kosa angamba i Liban izay ao anatin'ny vondrona misy atsika. Amin'ny 20 jona no mialao Serbie hiazo any Hongrie firenena andray ny fiadinan'ny tompon-daka maneran-tany amin'ny basket latsaky ny 17 taona ny ankoain'ny Madagasikara ireo. Fa nanapa-kevitra ny lalao anatin'ny klubany Inter Miami mandritra ny saison 2 i Lionel Messi rehefa niala tao anatin'ny PSG ny alarobia lasa teo. Fa nanapa-kevitra niraisiny amin'ny karama 50 tapitrisa euro raha tokana ny mehasy karama 500 tapitrisa dollar izay tsy mbola nisy teo amin'ny tantarany mbola ketra ny kluba Al Hilal ao Arabia Saoudite. Niala tao amin'ny Real Madrid ary lasa ny lalao Arabia Saoudite amin'ny klubany Al Ittihad kosa i Karim Benzema amin'ny karama 400 tapitrisa dollar isan-taona izay tsy mbola tena voamanina tanteraka araka ny vaovao iraisam-pirenena mivoaka. Niteraka resabe moa io karama ny Karim Benzema io ireto mpilalao roa ireto izay isan'ny kalaza amin'ny baolina kitra maneran-tany. Ny alarobia lasa teo no nanapa-kevitra ny ampiato ny fifanaraha-piara-miasa amin'ny PSG na ny klubany Paris Saint-Germain ilay mpilalao baolina kalaza Lionel Messi. Marobe ireo kluba izay nisintona azy taoriana io fanapa-kevitra andraisiny io ka tao anatin'izany izay tsy mbola nisy teo amin'ny tantarany baolina kitra maneran-tany ny tolotra karama izay nomeny klubany Al Hilal tao Arabia Saoudite izay efa nanome azy karama 500 tapitrisa euro isan-taona ho an'ny saison 2 saingy nolaviny Lionel Messi izany fa nanapa-kevitra izy ny lalao ao anatin'ny Inter Miami izay nanome azy ny karama 50 tapitrisa dollar manodidina ny 70 tapitrisa euro isaky ny saison iray ho an'ny baolina kitra. Mbola ambony noho ny karama niraisiny Messi tao anatin'ny PSG koa anefa io karama ny eo amin'ny Inter Miami io. Ny karama 30 tapitrisa euro mantsy Messi tamin'ny fotoana nilalovany tao amin'ny PSG io. Roa taona no nilalao tao anatin'ny PSG Lionel Messi rehefa tao anatin'ny ekipa ny FC Barcelone ny alohan'izay fotoana izay ary izao kopa-kelatra ny azo ny Inter Miami izao indray anohizany lalao baolina kitra. Ankoatran'io karama raisin'ny Messi ao amin'ny Inter Miami io nahazo fifanarahana tamin'ny orinasa lehibe roa any an-toerana ihany koa izy ka tao anatin'izany Apple TV sy ny Adidas. Ho an'ny fanomanana ny fahatongavany Lionel Messi ao Miami ity efa lava avokoa ny tapakila ijerena ny lalaon'ny Lionel Messi voalohany izay ho tanterahana nanomboka ny 1 Jolay ho avy izao. Tafiakatra 770 dollar nefa ny vidin'ny tapakila vidirana amin'io lalao io raha vao nanapa-kevitra ny hiditra ilalao
milalao tao amin'ny Inter Miami BC raha toka $720 ny vidin'izay tapakila izay tamin'ny fotoana tsy mbola nanaovany soni ny fifanaraha-piara-miasa tamin'ny klubany Inter Miami io. Ho an'ny Karim Benzema kosa indray ilalao amin'ny Al Ittihad ao Arabia Saodita ny tenany ary efa vita ny fifanaova-tsony mpiara-miasa ny klub io. Mandritra ny saison roa misesy no ilalovan'ny Karim Benzema $550 kosa ny karama ho an'ny Karim Benzema ho an'ny saison iray izay ilalovany ka efa tratra $550 ny vola raisiny ho an'ny saison miisa 3. Miteraka resabe moa ny momba ny karama ny Karim Benzema io izay ambarandreo mpitibola kitra sy mikirakira ny vaovao any tontolo ny bola kitra fa tsy mazava ny momba ny karama omendreo tany arabo ireo any mpilalao ireo. I Karim Benzema izay nilalao tao anatin'ny ekipan'ny Real de Madrid ny alohan'ny fanapahakevitra ny raisiny ilalao ao anatin'ny ekipan'ny Arabia Saodita io. I Karim Benzema izay nahazo ny Ballon d'Or tamin'ny taona 2024 raha toka isan'ireo tompon-daka maneran-tany amin'ny bola kitra Lionel Messi Ballon d'Or misafidy kosa ho azy. Hiditra amin'ny bezidoka kosa risika. Isokatra manomboka rahampitso ny grossiste Chic Bay Fabiola taovolo sy tissage andranomeny ary afaka miara-miasa amin'ireo rehetra izay maniry ny hiara-iasa amin'ny Chic Bay Fabiola. Entana maro no hita raha momba ny taovolo amin'ny vidiny mirary amin'izao fisokafany izao. Ankoatran'izay isy ihany koa ny fihenam-bidy atolotry ny Chic Bay Fabiola grossiste taovolo. Ny andindiny zary. Androany moa zany no fisokafana fety fisokafana angambany fa ny rahampitso no tena hoe ho an'ny mpanjifa saoran'Andriamanitra lehibe fa avy ny lanitra ka tsy takatra fa le hoe ny Chic Bay Fabiola no voalohany amin'izany grossiste momba ny resaka taovolo na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy eto Madagasikara ka manentana antsika rehetra angamba any hoe afaka misokatra ny fiara-miasa sokatra ho anareo rehetra indrindra ho anareo salon de coiffure eto Madagasikara ny Chic Bay Fabiola. Io moa zany hitatsika reo amin'ny sage eo fa manana ny zahay ny entana ary ny stock ihany koa dia tena misy betsaka tsy manana rupture de stock zany izahay satria efa voahoana tsara ny zavatra izay atao amin'ny grossiste. Ankoatran'izany hoe resaka momba ny volo ho an'ny lehilahy ho an'ny vehivavy dia mivarotra ny accessoire ihany koa izahay satria misy izy ireny ny fikojakojanana ireny volo ireny ny colle perruque ny soin fikarakarana anazy ny momba ny tête perruque zay zavatra rehetra ilainao momba ny volo zany dia hitanao ato amin'ity grossiste misokatra androany ity. Betsaka ny salon de coiffure tsy manana fahefana andeha any avelany. Tena napakevitra ny tenako hoe ny anay vidy anaky 10 fotsiny ianao dia efa mahazo vidiny tena mora. Ny différence an'izy any Chine dia ny frais fotsiny fa tena mora be. Manana VIP zay ao ambany ao dia afaka manjifa ny entana zay hitanao ato amin'ny grossiste ihany koa zany dia manana ihany koa zay ny boutique eny 67 hectares eny Soarano ary Ambefilo hitanareo eny daholo zany ny entana hita ato amin'ny grossiste. Ny fisokafan'ny grossiste dia rahampitso amin'ny valora. Amin'izao fanokanana ny grossiste tissage perruque ny Chic Bay Fabiola zao dia iroborobontsany ny orinasa dia hoela velona ny orinasa Chic Bay Fabiola. Ho amin'ity alina ity dia manambahiny isika i Fredy avy ao amin'ny Ops Formation indray no vahintsika amin'izany. Miarahaba ny Fredy tonga soeto amin'ny Real TV. Ie, miarahaba anao Nancy dia miarahaba ny mpijerentsika ny tokantrano. Etsika nomboana ny resaresaka sy ny tafatafa amin'izao alina izao Fredy. Tsara mpahafantarana ny tokantrano aloha ety ampiandohana hoe inona moa ty Ops Formation ty? Ny Ops Formation dia toeram-pampifanana anankiray izay hitantsika etsy Andavamamba. Misy karazany 3 ny formation izay atolotra anay ao. Misy ny formation na call center, développement web, graphique design. Ho an'ny call center manokana dia mizara roa. Misy ny natao any teny frantsay dia ho an'ny teny anglisy. Mbola mizara roa koa iny. Misy ny natao any olona izay efa tena mahay an'ilay teny-pirenena. Dia misy ho an'ireo izay mbola manana fahasairana ao anatin'izay. Na ho an'ilay teny frantsay na ho an'ilay teny anglisy. Ny formation manaraka ho an'ny graphique design dia ho an'ireo izay tia mikirakira sary. Logiciel anankefatra no kirakira mpianatra ao Photoshop, Illustrator, sy ny sisa. Roa volana eo mianatra an'izy io ao amin'ny Ops Formation.
de farany a ny formation na développement web misy niveau anankiroa ny formation na développement web ao amin'ny ops formation niveau 1 ny anaram-pianatra ao HTML CSS JavaScript de manao SAS sy React ao amin'ny front zay de ao amin'ny backend manao ny PHP MySQL de Laravel 10 zay ny niveau 1 de ty niveau 2 ty zany hoe ny mpianatra navita niveau 1 tao aminay no afaka manao niveau 2 na tsy maintsy mandalo test de niveau izy raha mpianatra avy any ivelany mahavita ty niveau 2 ty izy no azo antsoina hoe développeur full stack ny zavatra ianaran zareo amin'ny front izy manao ny Angular React ohatran'le teo ihany Node.js de ny base de données ampiasainy zareo MongoDB ny any amin'ny backend izy manao ny Laravel Symfony ary Django de misy bonus ao anatin'izay bonus création d'application mobile ny resaka web design ary ny réseau ho an'izay indrindra maromaro any zay ataoko hoe formation atolotry ny ops formation zay fa raha ohatra ka hoe te hisafidy ary maninona ihany koa moa no hoe hisafidy ny ops formation eto ianao ampahafantatra anareo tombontsoa amin'ny formation zay amenareo ny avantage ny mpianatra zay mianatra ao aminay raha ho an'ny développement web manokana ny formation omenay formation pratique kokoa zany hoe tonga de pratique à 100% ny zavatra ataontsika de misy ny langage zay ampianarinay mpianatra de zay zavatra tena tadiavin'ny orinasa fa tsy ampianatra anao zavatra tsy ilaina akory zay ny antony zay mba hamora kokoa anao tafiditra ao anatin'ny sehatry ny asa de aoriana formation manome stage zay efa ndraisan'le mpianatra karaha masahady eo amin'ny stage ho an'le développeur le niveau 2 sy niveau 1 mitovy daholo ho an'ny graphique design formation pratique koa mazava ho azy de misy ny présentation de projet aoriana formation sy ny stage de ho an'ny téléopérateur na l'école Saint-Thérateur aoriana formation ny mpianatra zay sortant ny ops formation de izahay ao amin'ny ops no miassurer ny débouché an'zareo zany hoe efa misy ireo orinasa mpiara-miasa amin'ny ops hitondranay ny mpianatra mahavita formation ao aminay raha toka mahavoafy an'le formation le izy voalohany indrindra de izahay no mitondra azy makany amin'le orinasa raha sanatry ary ka mbola ambany niveaun'le mpianatra na de efa vita ary ny fiofanany de mbola miverina mianatra amin'ny ops formation izy na de efa tapitra le fotoana ianarany fa tsy mandoa sara-pianarana intsony mandrapa tafidirany miasa raha fitiniko zany ho an'le école Saint-Thérateur tsy tokony miala ao aminay le mpianatra raha tsy tafiditra miasa zany hoe tena mitantana ny mpianatra mihitsy zany hatrany amboalohany tonga hatrany amin'ny toeram-piasana mihitsy anareo ary tena miantoka mihitsy raha izay mihitsy le satria ny ankabetsahany mpianatra ohatran'ny olona vao afaka baka zao mbola tsy mitady asa zany na toerana misy orinasa anke tsy fantany de nefa tsy azo ahilika izy ireny fa tena raisina entanana hoe ato ny lalana mety aminao de mba tafidirany miasa mihitsy zay izy vao miala ao aminay nareo moa mankalaza ny faheritaona amin'izao fotoana zao misy ny ataoko hoe tolotra miavaka na ny hoe promotion zany afantarantsika azy inavy zay tolotra miavaka zay amin'izao fankalazana ny faheritaona zao Fredy teto zay tamin'ny farany teto le fidirana tamin'ny alasinainy teo de betsaka ireo ny teny hoe tsisy tsonve le promotion amin'ity mois de juin ray manontolo ty de misitraka an'izay promotion zay daholy ny olona rehetra zay misoratra anarana amin'ny ops formation amin'le faheritaonanay le promotion ny sara-pianarana rehetra ao amin'ny ops formation de analana efatralina ariary avy tsy hoe indray mandeha isorina iny fa mandritra an'le fotoana ianarany miala efatralina isam-bolana ny sara-pianarana ao aminay de betsaka ireo tsy neritreritra hoe tsisy tsony le izy hoe tsy nahatratra le fidirana tamin'ny 5 tao de fidirana amin'ny 19 zao ndray 19 juin zafady 19 juin ndray fidirana manaraka de mbola misitraka an'izay promotion zay fa eto de miteny fa betsaka ireo tsy tafiditra tamin'le 5 no efa n'inscrire amin'le rentrée 19 de raha toka hoe miandriandry anao hoe zay vao andeha ao aminay de rehefa feno ny effectif roapolo isaky ny salle isaky ny vagy ihany no raisinay de rehefa feno zay de miandry fidirana manaraka mety efa any amin'le tsisy promotion tsony ianao vao tafiditra toerana ahitana ny ops formation de tsy Andavamamba Anjesika ny repère ahitana kokoa an'izy de ny eo amin'ny Séoul Hotel ny arébus akaiky anay Jiramara ohatra ny avy any 67 hectares ianao na eo amin'ny fiangonana ara-pilazantsara de raha ohatra fa ny Ampefiloha indray ianao de eo amin'ny ary Andavamamba de misy ny banque CPM eo apita de misy an'le pavé mitsofoka de manaraka an'igny fotsiny anao de matazana ny ops formation
dia afaka miantsony obsformation koa ianao a amin'ny 034 60 502 56 efa misoratra eo ambany izy fa verika any 034 60 502 56 afaka miresaka koa tsika ao amin'ny page Facebook obsformation amafisy ko any afarany hoe ny promotion mbola afaka misitraka an'izay tsika mandritra ny 10 mois de juin ty dia mifidirana amin'ny 19 juin zao a dia manentana anao a aza misalasala manatona ny obsformation fa rehefa tapitra 10 mois de juin ty dia tsisy tsony ny promotion eny a rehefa marantsika Fredy ankasitrany indrindra ianao ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao ny tondran'izay ataoko hoe fanentanana sy fampahafantaran'izay mahakasika ny obsformation dia vonjevonjena zany ny toerana ie dia misaotra ny nansina indray teto a dia misaotra nareo naharitra ny jery tany tokantrano efa taona nanolorana ny soa efa taona ny karoam-baovao efa taona nizarana antsika efa taona ny tsidiana ny tokantranonao ary efa taona nizarana vaovao ray jolay 2024 ray jolay 2024 Real News ny vaovao marina ny mety ho vinavina ny toetry ny andro l'invité du jour mankalaza ny fahefa-taona Real TV mieux que le meilleur Wow! Tap Send arrive avec une surprise en juin. Restez connectés. Oye, ny Chic by Fabiola dia faly mampafantatra antsika rehetra fa araka nefa nampanantenaina indro ary fa misokatra amin'ny fomba ofisialy eto Antananarivo Andranomena ny grossiste perruque et tissage ny zoma 7 jona 2024 manentana antsika rehetra tongava afaka miara-miasa ho anareo coiffure sy ny vente en ligne rehetra manerana Madagasikara fa misy ny tolotra izay tena kalitao farany tsara ary vidiny tena mora midira ary amin'ny page Facebook nay tongava maro 1, 2, 3, 4. What are you waiting for? Come on, follow me. Come on, dance with me. Just lead your destiny as far as you can see. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Bienvenue chez CBL Repromada, votre partenaire de confiance en système d'imagerie numérique. Découvrez les dernières innovations Canon. Profitez de nos prix incroyables. Et repartez avec des cadeaux. Du 1er au 10 juin 2023, le premier importateur et distributeur officiel Canon vous ouvre ses portes. Wow! Tap Send arrive avec une surprise en juin. Restez connectés.
dia mifarany eto ihany koa ary tompolasy tombovavy ny fampahalalambavao tamin'izao alina izao ankasitrahako feno ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa indray ho amin'ny rahampiso ato anatin'ny fampahalalambavao hatrany. Real News Natulchi. Sanji Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Si. Vaovao be vaolinina poudre lavande sady manitra no mandroatra tsara nefa tsy manimba tanana. Mbola io foana ilay vaolinina mahazatra antsika. Toy ihany koa azo antoka foana fa atsiro na andro rehefa ampiarahana amin'ny sardine libérateur ary vao mihinana indray dia te hihinana foana. Libérateur, une liberté de saveur. Ari. Mousli, makingeri. Am vidiny 20 ariary monja. Tsiro chocolat sy mandarine, be vitamine sy otrikaina natoraly. Mousli!